Mbola mifampitady ndraitra amin'izao fotoana izao anatin'ny fitadiavana vahaolana ivoana amin'ny krizy manany tsy atontosan'ny fanelanelana mifototra amin'ny fampiavana-pirenena ny avy amin'ny antoko TGV raha tokany CFIP panoana tanteraka izany ho an'ity antoko ity tokoa dia tokony filoham-piangonana efatra amin'ny raha lamianaka mandrafitra ny FFKM mihitsy no ana tanteraka izay asa fanelanelana izay ny antsipirimo vao tokony ho fitondran-teny fotsiny ihany no tanterahany CFIP ary ny asa fampihavanana dia tokony apetraka tanteraka amin'izy efatra amin'ny raha lamianaka mandrafitra ny FFKM raha ny faneho-kevitra nataon'ny antoko TGV androany raha nitondra hevitra manoloana ny fanambarana amin'ny andraisan'ny FFKM an-tanana ny fampihavana-pirenena amin'ny alalan'ny CFIP ity antoko ity. Ny FFKM indray foana ny hevitra hatrany dia hoe FFKM zany any dia vondrony ray aman-dreny fiangonana ray aman-dreny eto amin'ny firenena zany ka ny fampihavanana izay ataon'ny ray aman-dreny zany dia raisina tanandroa hatrany ary tsy maintsy enona izay tena tokony rariny sitsiny ao anatin'izany fampihavanana izay atao zany. Izahay dia efa niteny foana hatramin'izay fa ny ray aman-dreny mpiangonan'ireo dia raha miantso dia manona izay fa ny olana ane satria rafitra ny FFKM dia indraindray toa ilay rafitra sy le karazana olona ao anatin'ilay FFKM no indraindray mijoro manao an'ilay asa dia izay no mahatonga an'ilay izy ohatrany hoe tsy tanteraka hatrany satria nahoana misy tazan'ny olona fa indraindray ohatrany tsy tena makany amin'ilay fampihavanana araka ny resahan'ny filoham-piangonana efatra ilay zavatra voaka sy tenenina ka ho anay dia ny fijoroana izy ireo efatra amin'ny rahalahy ray aman-dreny mpiangonan'ireo dia zava-dehibe tokoa ary ngamba mpitondra teny fotsiny no ilaina fa aoka tena ho izy efatra amin'ny rahalahy no tena anao an'ilay asa mpitondra teny ho izahay no ilaina raha ilaina fa aoka tsy ho sampana hafa no mikarakara an'ilay fampihavanana dia mino sy manantena fa eto io zavatra io. Tamin'ny ity androany ity dia nisy ny fiarahan'ny antoko TGV ny sakafo tamin'ireo zokiolona avy eto amin'ny boriboritany enina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay notanterahana tetsy amin'ny seminaire Ambohipo eto izay tafiditra ao anatin'ny fotoana ny Noely ary natao hifampizarana sy fanampiana amin'ny mpiarabelona. Zahay amin'izao toninandro izao indrindra fa Noely krismasy ny andro dia mifampizara mifampitsimona ary fanotrina izay zany no zavatra atao anatin'ity krismasy ity ka nanoloranay ao anatin'ny tanora malagasy vonona sakafo ho an'ireo zokiolona eto amin'ny boriboritany anakeniny ka misy daholo zany ny boriboritany rehetra ary eo amin'ny ray aman-dreny zokiolona 500 isaky ny arrondissement no niraisina amin'izany. Ankoatra ny zokiolona dia efa nisy moa mana fizarana kilalao ho an'ny ankizy misy 500 tetsy Ambohitsiry mbola hitohy amin'ny herinandro ambony ny hetsika ary any amin'ny faritra Analamanga, Itasy, Bongalava ary Vakinankaratra no anohizana izay hetsika ho fijanjovana ny ankizy sy ny zokiolona izay. Heverina hahatratraray alina moa ny totalin'ireo zokiolona sy ankizy azo tombotsoa amin'ity hetsika tanterahany antoko TGV ity.